Faly miarabantsika rehetra. Velony Jesosy ary ikasika anao indray izy androany anome fiainana ho anao ampianatra anao andoro lalana anao ny amin'izay tokony ho atao amin'izao andro farany izao. Ny afatra omeny Jesosy atsika dia izay voalaza ao amin'ny Galatiana 5. Galatiana 5 ny andininy voalohany. Fa nahita daholo ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana intsony. Io teny fohy io no zaraiko androany teny soratan'ny Paoly ho an'ny mpino tao Galatia. Raha ijerintsika ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa nandevozina 700 taona tany Egipta, ary rehefa tonga ny fotoana nafahan'Andriamanitra azy dia niatso amin'ny Mosesy izy hoe Mosesy avianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egipta. Rehefa nandeha tany Mosesy tao amin'ny Farao dia tsy vita moramora ny resaka, tsy vita ny resaka ambony latabatra fa tena ady mafy vao afaka tao ny zanak'Israely. Ary Farao nanamafy fo tsy nety, nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nalefa an'Andriamanitra ny loza voalohany, loza faharoa ka hatramin'ny loza fahasivy dia nanamafy fo foana Farao. Ary rehefa nanamafy fo Farao dia namafisin'Andriamanitra koa ny fony. Mila mitandrina isika rehefa meno tenin'Andriamanitra. Aoka tsy hanamafy fo isika rehefa meno tenin'Andriamanitra. Farao nanamafy fo, tsy fanta fa Andriamanitra no miteny azy. Isika koa mila mitandrina tsy hanamafy fo rehefa maheno tenin'Andriamanitra. Impiritsika maheno tenin'Andriamanitra isak'alahady, manahoana ny fankatoavanao. Fa rehefa manamafy fo ianao dia avy Andriamanitra hanamafy fo. Ka loza ny hafarana raha vao miditra amin'izay fanamafisana fo izay Andriamanitra. Fa aoka isika hanana fo, aoka isika hanana saina vonona hankatony tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy nandefa ny zanak'Israely mihitsy Farao dia niantso an'i Mosesy amin'izay Andriamanitra hoe Exodosy 12. Fitiniko le Exodosy 12 dia avy eo zany manonona ny andininy izay hovakitsika. Niantso an'i Mosesy Andriamanitra hoe lazao ny zanak'Israely ozy izy haka zanak'ondry tsy misy kilemo dia vonoy dia alaivy ny rano dia ataovy amin'ny tolam-baravarana dia ny hena no hohany. Ary rehefa mihinana azy nareo dia izao no ataonareo izy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Dia vakitsika ny 12. Exodosy 12 12. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eny an-tananareo. Dia hohaninareo faingana izy fa pasika an' Jehovah. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Any Andriamanitra ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao ny Jehovah. Amen. Nanafatra Andriamanitra hoe izao no ataonareo: valahanareo voasikina, kapanareo eny tongotrareo, ary ny tehinareo eny an-tanana. Fa pasika an' Jehovah faingana ozy izy, fa pasika an' Jehovah. Ny loza fahafolo eto amin'ny Egiptianina izy dia loza, fa amin'ny zanak'Israely kosa izy dia pasika fanafahana. Loza ho an'ny Satana koa nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa pasika fanafahana ho antsika izay mino. Fa voavony Kristy, pasika ho antsika. Ary teo amin'ny hazo fijaliana no hanafahan'i Jesosy Kristy antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana nanorotoron'i Jesosy ny lohan'ny Satana, satria nanana nofamandràny zaza dia mba nandray izany koa izy, mba handriganany amin'ny fahafatesana. Ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Izany hoe Andriamanitra rehefa miady amin'ny fahavalo tsy mamorona fitaovam-piadiana be izany. Fitaovam-piadian'ny fahavalo ihany ny handriganany azy. Manana ny herin'ny fahafatesana ozy izy dia ny devoly. Izany hoe fitaovam-piadian'ny devoly dia fahafatesana. Fa inona lain'i Jesosy dia inona aminony azy ihany nandriganany azy. Tahaka ny Davida sy Goliata. Davida rehefa hiady amin'ny Goliata tsy nitondra sabatra fa vato no nentina. Fa rehefa lavo Goliata, lavo tamin'ny tany, dia niazakazaka Davida niakatra teo amboniny dia nalainy ny sabatra Goliata dia iny ihany nanapahany lohany. Fomba an'Andriamanitra zany dia ohatr'izay foana. Dia fomba an'Andriamanitra hanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ao tao Egipta
dia vonoina daholo ny matoa rehetra tao Egypta. Satria manino la matoa amin'ny Farao io ny andimby azy rehefa avy eo rehefa miala eo amin'ny fanjakana izy. Donc io zany ny hery-bianana ny Farao. Io mihitsy ny nasian'Andriamanitra va ho azy fatorana. Dia rehefa ozy izy hoe rehefa mihinana an'le Pasika le eninareo dia miomana. Ny heviny zany dia zao hoe miomana hiala amin'ny toeram-panandevozina. Anafaka anareo androany fa miomana amin'ny toeram-panandevozina. Miomana hiala amin'ny toeram-pahotana. Miomana miala amin'ny toeram-paratsiana. Mila miainga isika. Tsy mijanona eo amin'ny toerana na nandevo atsika. Jesosy efa nanafaka. Izay ilay voalaza teo hoe fa ahafahana nanafahan Kristy atsika. Koa atomy hoe raha tsara fa aza mety ho azon'ny zioga amin'ny fanandevozana intsony. Mila miainga zany isika. Tsy mijanona. Raha ohatra zanak'Israely nafahan'Andriamanitra ka raha mbola nijanona teo dia mbola andevo foana teo izy. Fa mila miainga. Rehefa nody ny sain'ilay zanak'adala dia ahoana hozy izy? Dia hiainga. Ilay zanak'adala io dia nihinana amin'ny fihinan-kisoa. Ilay zanak'adala io dia niosina maloto teo. Sakafo maloto no hohanina. Fa rehefa nody ny sainy dia hozy hoe dia hiainga hiverina any amin'ny raiko. Ny fahatongavan-tsaina voalohany indrindra ary tena atao hoe fahatongavan-tsaina dia ianao matsapa-tena fa mpanota. Ianao matsapa-tena fa ratsy. Ianao matsapa-tena fa olombery. Hozy le zanak'adala hoe za ty hozy izy jereo zao hozy izy ny zavatra hoaniko nefa ny mpanompon'ny raiko ary mbola mihinana sakafo tsara noho izao. Miainga eo zava-dehibe ny fahatsapa-tena. Zava-dehibe ny fanatsapana hoe mpanota ianao. Ary izay mahatonga anay eto mitory aminao hoe ialao ny fahotana. Manizigizina fahotanao izay rehefa mijoro eto mitory. Satria manino? Mba hahatonga saina anao. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ambarao amin'ny oloko ny faharatsiana. Mila ambara ny fahotana mba hahatonga anao ho tonga saina. Tsy hoe rehefa eto am-bobao dia nareo am-bobao zao fahotana zao foana notorianareo. Ka tsy maintsy izay satria mba hahatonga saina anao rehefa tsy ambara aminao izy dia tsy fantatra ianao dia tsy tonga saina mihitsy ianao. Fa mila fahatongavan-tsaina. Ary rehefa tonga saina ianao dia aza mijanona amin'ny fahatongavan-tsaina fotsiny hoe mpanota, mpanao ratsy. Fa mila miainga miala amin'ilay toerana ianao. Toeram-paharatsiana, toeram-pahotana. Izay ny toerana. Fa eo koa ny namana. Namana koa rehefa namana tsy hitondra anao hanota amin'ny faharatsiana dia elao miala amin'ny toeram-paharatsiana. Aza mety ho fitahany anareo Paoly fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba amin'ny fitondran-tena tsara. Izay misakaiza amin'ny hery dia hery fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Tsika zany misy an'izay ny tenin'Andriamanitra dia mampisaraka izay foana io. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Maranitra mihoatra ny sabatra roa lela. Mampisaraka ny tonona sy ny tsoko. Misy fisarahana zany rehefa ao amin'ny Jesosy. Misy fisarahana amin'izao tontolo izao. Misy fisarahana amin'ny namany ratsy. Ny zavatra jeren'ny maso. Manahoana ianao ny zavatra jeren'ny maso ny henon'ny sofina. Raha zavatra hampalavo anao ny jeren'ny masonao hajanony ihany. Hajanony ihany. Io ny avery anao. Raha Facebook mampalavo anao hajanony ihany Facebook raha tsy dia misy zavatra ilainao. Rendrarendra sy rehaka momba izao fiainana izao ny hitanao. Fampiderana lamody ny hitanao. Fampiderana endrika amam-bika ny hitanao. Dia varianao anao dia faninao anao. Dia lava ao anao avy eo. Mila miala isika. Hiainga hozy izy ilay zanak'adala dia hody ao amin'ny raika. Rehefa nody izy nitsenainy rainy tamin'ny mpifaliana. Nitsenainy rainy tamin'ny mpitiavana. Ny fihinana no azonina. Satria manino? Satria tiany. Satria tiany. Andriamanitra tsy manameloko anao rehefa miverina ianao. Miainga amin'ny toeram-pahotana ianao dia miverina. Manana tanjona rehefa miainga amin'ny toeram-pahotana. Hiala eo dia manana tanjona. Tanjon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely hiala ny tany Egypta, toeram-panandevozana dia ho any amin'ny tany Kanana. Ny tanjon'ilay zanak'adala rehefa niala teo amin'ilay toerana maloto dia ho any amin'ny rainy. Ary ianao manahoana? Manahoana ianao? Manahoana za? Aiza ny tanjontsika? Tsy lanitra. Eo akaikin'Andriamanitra. Eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Eo no misy fiadanana. Eo no misy fifaliana. Eo no misy fitsahara. Mila tonga saina isika. Tsy ho variana amin'izao fiainana izao. Tsy ho variana eo amin'ny toerana feno fahotana. Tsy akamamy ao. Mila mahafoy an'ilay toerantsika. Dia manatona an'Andriamanitra. Nisy fotoana le ren'ilay zanak'adala io tsy ampy mihitsy ny fifaliana. Na dia teo aza le zokony tsy ampy ny fifaliana. Satria nandao azy le tiany. Nandao azy le zanany ray.
fa rehefa miverina dia faly be izy. Nisy fotoana eo am-piasana miasa eo mifantoka tanteraka tamin'ilay asa. Rehefa mifantoka tanteraka tamin'ny asa dia misy teny latsaka tapoka avy any ambony hoe ozy izy hoe tsy ampy ny fifaliako ozy izy raha tsy eo anilako ianao. Tsy ampy ny fifaliako raha tsy eo anilako. Jesosy mihitsy no miteny an'izany. Nandao ny ondry 7 izy dia nandeha nitady an'ilay anankiray. Ary rehefa hitany iny dia nataony teo an-tsorona. Sao sy ianao ilay anankiray. Sao sy ianao ilay ondry very. Tadiavin'i Jesosy Kristy ianao androany. Tady anao izy. Manahoana ianao? Ary rehefa hitany dia nataony teo an-tsorona. Dia misafidy ianao ina tianao babeny sa trotrony sa ataony tsangory sa ataony ao atratrany. Zay tianao. Fa mahafinaritra be ny eo anilan'i Jesosy. Ambarako aminao zany. Ary dia zao rehefa tonga teo ilay zanak'Adala dia nalaina ny akanjo. Ny sorona ny akanjo maloto aloha dia ny sasy izy sasana, mena akanjo izy, mena peratra izy, mena tongotra. Misy eviny daholo zany rehetra zany. Dioviny aloha ilay zany. Raha ny Jesosy Kristy manadio anao. Ho anao izay lavo anaty fahotana, raha mibebaka ianao, Jesosy manadio anao. Ary dia mena peratra ilay ilay zanak'Adala. Peratra dia mariky ny fihavanana indray. Vita fihavanana amiray ianao. Mena akanjo madio anao. Esorona ny akanjo maloto dia Jesosy manadio anao, mamotsy anao, manasa anao, manamarina anao. Mena kapa. Ny kapa dia ny hevitry ny kapa raha hoe dinihana dia miaro ny tongotra tsy haloto intsony. Ary miaro anao tsy verin-dalana intsony. Ary ny tena mahafinaritra dia zao. Nisy mozika be tao an-tanàna. Aza malahelo anao raha tsy mitsena mozika amin'ny famadihana eto an-tany. Fa misy mozika be miandry anao ao an-danitra ao. Ary ankehitriny ny anjely mandraka ankehitriny dia mbola manao répétition. Miandry anao avy any itsoka mozika be. Aza matahotra ianao, aza malahelo anao. Zao tontolo zao dia variana mitsena mozika. Fa isika tsenain'ny mozika. Isika tsenain'ny mozika ny lanitra. Ady mozika tsara feo. Eto amin'izao tontolo zao mikarentsona be tsitsy. Makarary sofina fa ny ao an-danitra ao mahafinaritra. Tena manao publicité anao. Zany finono zany. Manantena. Vao miditra ny lanitra fotsiny ianao, Jesosy mitsikitsiky mijery anao. Teny fotsiny Jesosy stop. Mandeha mozika be. Tony mozika mandeha daholo. Ao an-danitra ao. Tsy anganoangano zany fa tena zava-misy zany. Ary maharety ianao. Fa rehefa maharitra ianao dia ho hitanao zany. Ho hitanao zany hoe mozika be tena hoe ny anjely mitsoka. Mifaly fa hiditra ny lanitra ianao. Dia izay no hoe ampirisiana antsika hoe mianga dia miala dia manana tanjona dia eo anilany ray. Io nge misy fiadanana be. Eto amin'izao tontolo izao tsy ahitanao an'izany. Tsy ahitanao fiainana eto amin'izao tontolo izao. Dia izay ny antony hoe anambarana antsika hoe mila miainga. Teboka voalohany zany dia izay hoe mila miala amin'ny toeram-paharatsiana. Mila miala amin'ny toeram-pahotana. Tsy mijanona eo hoe ianao zany raha ohatra ianao nafahan'i Jesosy tamin'ny sigara dia elao na manompo foka sigara. Miaraka ao anao dia renao iray fofony dia izay ilay fofona tongolon'ny Egypta. Io misy fofona foana io misarika anao dia vita vaverina indray anao dia milatsaka indray anao. Dia lavo anao dia mifona dia mibebaka dia miverina. Ary manina nafahan'i Jesosy ianao fa ianao tsy mety miala. Ianao tsy mety miala amin'ny namanao izay mitarika anao ratsy. Nefa nytao ihany na lavo anao. Mila miainga isika izay ny teboka voalohany. Teboka faharoa dia izao. Miomana hiady. Miomana hiady. Fa maninona miady? Ndao vakitsika ny Exodus 7:12. Exodus 7:12. Andininy 7:12. Ary rehefa nalefa amin'ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky azy zany. Fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vilo amin'ny lalana mahazo any anefitra moron'ny ranomasina mena ny olona. Ary voaomana hiady fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Tsy noentiny tany amin'ny ady aloha. Fa nentin'ny vilo lalana satria manina? Ianao raha mbola vao nanolo tena dia Jesosy tsy hampiditra anao anaty ady mihitsy aloha. Tambatambazana ianao. Meny ronono ianao. Meny teny mahafinaritra ianao. Fa efa manomana anao hiady sady izy satria manina? Misy ny ady tsy tonga dia tahan-kanana fa misy ady eny an-dalana eny dia omanina ianao. Andriamanitra mihitsy manomana anao hiady satria misy ny fahavalo. Misy ny fahavalo izay mitady andava anao. Tanjo fahavalo dia tsy hatonga anao any amin'ny tahan-kanana. Tanjo fahavalo dia tsy hatonga anao any an-danitra. Dia misy ny fahavalo. Dia ho direntsika hoe iza ilay fahavalo. Efesiana 4:1 farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly.
fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamasinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary loha izany dia raha avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra anareo mifaharary kasiki ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny ny rary no fiarovan-tratra ary kiraroa ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazany tsara ny fihavanana ny tongosareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo hamono ny zana-tsopiky mirehatra rehetra alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho ako mba homena ny lobava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Inza le fahavalo dia voly fanaratsy eny amin'ny rivotra ozy. Isika tsy mitolona amin'ny nofamandra. Io olona manisy ratsy anao io olona manenjika anao tsy ioka le fahavalo fa ny devoly ny fahavalo. Io ara dia ampiasain'Andriamanitra ianao hitory amin'io, hitory famonjena amin'io olona io, hitory famondrapon'Andriamanitra amin'io, hitory ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'io. Aoka tsy hanana fisainana tahaka ny fisainan'i Jona ianao. Irana ho an'ny Ninive mitsoka ny Tarsisy. Ary manina Ninive dia ataoko hoe adverseran'i Jona. Dia tsy nandeha tany izy fa alony naka ny Tarsisy. Avy eo nefa izy rehefa nately ny trondro dia avy eo nanaiky ihany ho an'ny Ninive. Hiteny hoe mibebahanareo fa afaka 70 andro dia ho ravan'Andriamanitra i Ninive. Dia mibebaka ny olona tao. Rehefa mibebaka ny olona tao tsy niravan'Andriamanitra indray Ninive. Dia tezitry Jona. Nalahelo Jona fa ahoana tsy ravahanao nefa za tena irahanao hoe handrava. Ohatr'izay koa tsika. Ozy tsika rehefa misy manisy ratsy kitikitika ny ainak'Andriamasin'Andriamanitra ahita raharaha ianao. Andao hianatra tenin'i Jesosy hoe mandehanaka mianara ny hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsaja. Famindram-po ny sitrako fa tsy valifaty. Ianao ve mirary famonjena ho an'ny olona manisy ratsy ianao? Ianao ve mba mivavaka ho azy? Mila zay tsika. Vavaka ho an'ny manenjika tsika. Maniry famonjena ozy Paoly nirarina ho an'ireny dia famonjena. Ianao koa mba mila maniry famonjena ho an'ny hafa. Maniry famonjena manisy. Satria tsy io ny fahavalo. Fahavalo izy dia fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia rehefa miteny izy hoe fahavalo fanaratsy eny amin'ny rivotra, tsy hita maso izany. Dia adinao koa izany tsy zavatra hita maso fa zavatra tsy hita maso. Dia name fitaovam-piadiana moa Andriamanitra ireo voalaza ireo fa niraisitsika amin'ireo dia le 9:20 hoe mivavaha amin'ny fanahy. Fa maninona ny hoe mivavaka? Io aloha niraisika io. Mivavaka rehefa andeha hosam-boro Jesosy. Ray andro rehefa andeha hosam-boro Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe miareta tory mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny nofo. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kera. Izany hoe ny fakapanahy dia tahaka ny antsana be anankiray, tahaka ny lavaka be anankiray. Ka raha ohatra ianao sendra miondrika mijery ao dia lava ao anao. Menjery ao anao. Fa tsy ampenjeranao ao dia mila arofanina ianao miaro anao. Dia mivavaka. Mivavaha izy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Izany hoe mba tsy hampalatsaka anao aty fakapanahy dia mivavaha. Miareta toro izy dia mivavaha. Zava-dehibe mivavaka. Tena zava-dehibe mivavaka. Mba tsy tafalatsaka anao anaty fakapanahy. Misy ihany mivavaka fa mbola tafalatsaka ihany satria manino. Mety mivavaka ihany fa tsy ampy ilay vavaka. Dia fony arofanina anao dia milatsaka fona aina anao. Fa mivavaha mandrakariva mba ahery ianareo izy Jesosy. Mivavaha ao amin'ny fanahy. Raha manana fotoana hijerevana série télévisée, vava-tio vavaka indray aloha. Série iny mampianatra anao mamaly faty. Rehefa mijery série ianao dia ny zavatra hitanao dia mamaly rôle mamaly faty ny debo izay foana ny hitanao. Miova série dia izay foana. Dia manahoana tiako tenena amin'ireo misy mesazy ampita amin'ireny zavatra ireny. Ireny izany tsy alefalefa fahatany ireny fa misy zavatra ampidirina alefa ao anatinao ao mba tonga zao tontolo izao izany dia hanova ny toe-tsainao. Dia misy manisy ratsy amin'izay ianao dia ity mihitsy ilay tao anatin'ilay film ity. Ity mihitsy ilay ary rehefa miresaka ianao dia hainao mihitsy io anaran'ilay olona ao anaty série io. Hainao fa rehefa notaniana ianao hoe mba tantarao hoe ny tantara atao anaty baiboly tsy hainao satria manino? Variana loatra any ianao.
ato misy fiainana mandrakizay ary ato maharitra mandrakizay lanitra sy ny tany ho levina ozy izy fa ny teniko tsy mba ho levina dia aloha mitady aletsilevina zavatra mora levina ary mitandrona anatin'ireny koa dia avarinanao raha mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana tombony teknôlôjia miazakazaka be ny teknôlôjia dia mivarina antsika dia Jesosy ho afy ho tapoka amintsika reo vao izay ny zava-misy fa mila miomana foana tsika mila miomana foana tsika dia ao anatin'izay ilay hoe miady vavaka io mahery vaika be io ozy le rahalahy zay nisy fotoana nisy nitory teny andala dia ozy le rahalahy zay hoe atsofozy izy miprisy inona le prisy reto lohalika aloha reto miprisy zany hoe mandôly raha tia azo hery ianao dia mivavaha atsofo miprisy ty raha misy courant zay ao misy prisy ka tsy mitsofoka ao anaty sorsa misy courant iny dia tsy tsaponge raha toko hoe mivovofy ary io prisy io fa tsy marary tsisy hery oetiny io fa atsofeo ao anaty sorsa misy hery ane io misy courant dia mba raiso iny ohatra ihany zany so isanao an'izany rehefa tonga any an-trano fa ohatra zany mba hampazava an'le afatra fa zay mikitikitika an'iny dia may ianao tia azo herin'Andriamanitra ianao tianao hisy herin'Andriamanitra ao anatinao atsofo miprisy maraina atoandro hariva rehefa misy fotoana aza mihafahafa mihitsy midira ao amin'ny efitranonao mangigina dia mandôly ao misy fotoana rehefa mandeha metsena avadiko dia akatoko ny trano dia ao mivavaka reny rehefa misy fotoana ao an-trano atsofoka amin'ny prisy rehefa motenao hoe bebe olasianina dia miandrasa mangigina dia midira ao amin'ny efitranonao mangigina atsofo miprisy fa misy hery ao anatin'io ary mifakapanahy misy foana zay aloha dia zay hoe mila miambina isika mila miady mandrakariva tsy hoe le fakapanahy koa ry fahotana fa ianao le milatsaka ao ary na Jesosy ary nalainy devolo fanako ary ny devolo maka fanahy fa ianao rehefa armenao dona fotsy miala maina fotsiny hoe satria manina manana ny herin'Andriamanitra ianao voasitinao le herin'Andriamanitra le sorsa mihitsy zany ny raisinao dia zay ny tena Jesosy dia mivavaha mba hahery ianareo misy hery zany ao anatin'io vavaka io dia mampirisika antsika mivavaha amin'izao andro farany izao mila mivavaka rehefa hosamborony Jesosy zany hoe ho farany mission Jesosy dia ny teny izy hoe mivavaha amin'ny andro farany koa rehefa ho avy izy dia mila mivavaka mila manana fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy zay ny teboka faharoa teboka fahatelo dia zao mijery an Jesosy tompony finotsika sy mpanefa azy mijery an Jesosy tompony finotsika sy mpanefa azy zany hoe mibanjina an Jesosy Kristy ahoana moa zany mino ianao fa Jesosy mahita an'izay ataonao na ny amin'ny afina indrindra ary rehefa fantatrao fa Jesosy mahita an'izay ataonao ary Jesosy tsy tia fahotana dia tsy sasahanota ianao tsy sahandangalanga ianao tsy sahangalatra ianao ao am-piasana satria fantatrao fa Jesosy mahita an'izay ataonao ary ho tsara en'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra ataonao iny dia ao anatin'izany anao misy fitandremana satria manana fanajana an Jesosy Kristy zay le hoe mankatony teniny dia manaja azy ianao ndray andro mpianatra rehefa avy nitory Jesosy dia mbola andravany vahoaka izy dia nyrano ny mpianatra andeha hipita amin'ny sambokely rehefa nandeha teny an-tsambokely mpianatra dia nahita an Jesosy nitsangatsangana tena ambony ranomasina dia vao nahita azy ny mpianatra dia natahotra hoe matotory dia hoy Jesosy hoe matokoa aza matahotra fa zao ihany ty dia hoy izy Petera hoe raha ianao ary io dia asevy manatona anao ianao dia namindry Petera nanitsaka rano tsy niletika namindry Petera nanitsaka rano tsy niletika fa nanino ny Petera tsy niletika amin'ny olombelona zany tsy possible zany hoe mandeha ambony rano ka tsy miletika zany miletika ianao rehefa mandeha ambony rano amin'ny olombelona koa dia zao tsy possible ozy ny olombelona possible tsy maintsy manoty ianao rehefa eto an-tany dia ahoana zany tsy maintsy manoty ianao rehefa eto an-tany tsy maintsy solafaka oziny tsy maintsy solafaka zao amin'Andriamanitra possible ny tsy manoty eto an-tany ao amin'ny Jesosy possible ny tsy manoty eto an-tany satria nahoana tsy herinao na ny fahaizanao na ny fahalalanao tafalatsaka anao fa ny herin'i Jesosy ny herin'i Jesosy zany miazona anao tsy tafalatsaka ao anaty fahotana fa ny ataonao dia manino mibanjina fotsiny an Jesosy mibanjina ny Petera nijery an Jesosy dia nanatony fa naninona avy eo rehefa nahita rivotra mifofofofo izy dia niherika zany hoe niherika izy miala amin'ny fibajinana an Jesosy dia nanino letika ianao koa raha vao miala amin'ny fibajinana an Jesosy variana mijery an'izao tontolo izao zay le rivotra
Varina mijery amin'ny fomba an'izao tontolo zao. Varina mijery amin'ny teknôlôjia an'izao tontolo zao. Varina mijery amin'ny fihetsika zao tontolo zao. Dia manino? Miala amin'ny fibajinana Jesosy ianao dia lavo anao anaty rano. Lavo ao anaty fahotana ianao. Jesosy mampianatra antsika mpanjino izy. Saintsaino mandrakariva hoe mahita ny ataonao izy. Saintsaino mandrakariva fa malahelo izy raha vao manoty ianao. Efa nahafahany ianareo izy, fa hafahana nanafahany Kristy ianareo. Koa tomera tsara ary za mety ho asonosioko amin'ny fanandevozana itsy. Efa olona afaka ianao e. 4 taona efa fahafahanao izy nanafahany Kristy. Zany hoe fa lasa le fanafahana. 4 taona teo amin'ny hazo fijaliana efa olona afaka ianao. Olona afaka ianao. Aza mety rebrebe ny Satana. Matetika ane dia nandray tsy fantatsika marina. Dia ataony dia lasa andevoziny fahotantsika, devoziny Satana. Fa hoy Jesosy ho fantatra ireo ny marina dia ny marina anao nafaka naritso andevo. Malala ny marina ianao androany. Dia afaka amin'ny fanandevozana ianao. Ary efa afaka amin'ny fanandevozana hoy izy aza mety ho azon'ny soga amin'ny fanandevozana itsy. Mila manohatra ianao, mila miala amin'ny toeram-pahotana ianao, mila miady ianao, ary mila mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Teboka farany amaranako azy dia izao hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Mila miova koa io fisainana io. Mila miova mihitsy io fisainana io. Olona efa olona afaka ianao. Olona efa nodiovon'i Jesosy ianao. Olona efa nohamasinina ianao. Olona efa nohamarinina ianao dia raisa ao an-tsaina izay hoe zay le volaza teo hoe raisa ny famonjena ho fiarovan-doha. Io sainao io mila miaina izay famonjena izay. Ny olona rehefa mpanota dia miaina mampanota azy. Mampandainga izy dia miaina mampandainga azy. Mpitsangajanga izy dia miaina mampitsangajanga azy. Noho izany ianao koa rehefa ao amin'ny Jesosy no diovina dia mianamby izay madio anao izay. Mianamby izay mahamasina anao izay satria efa nohamasinina ianao. Efa nodioviny tamin'ny rano ianao dia miana arak'izay olona afaka anao arak'izay olona masina anao izay. Zay zany le miova fanavozana ny saina ianao. Ary ambarao amin'ny Satana rehefa mbola manelingelina anao amin'ny tenanao izy. Efa noeto Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fahotako. Ary niara-nomboana tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko. Ny hoe Kristy velona tao anatiko izao lasa miaina amin'ny fiainan'i Kristy lasa miaina amin'ny fiainan'i Jesosy tsy ny fiainako intsony. Tsy le izaho intsony ny velona zany hoe tsy le fiainako intsony fa le fiainan'i Jesosy amin'izay ny miainako. Dia hitan'ny olona eny aminao amin'izay ny fiainan'i Jesosy. Jesosy anie tsy hita e. Ny olona anie tsy mahita an'i Jesosy fa ianao no hitany e. Dia ity no hitany eny aminao Jesosy. Zay le fiainana hoe Kristy velona tao anatiko. Miova mihitsy io fisainanao io zany mila hovaina koa io. Tsy hanaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa hanaraka amin'ny fanaon'Andriamanitra. Mazava? Farany tena farany. Ndray ary nanofo le mbokatiny Nezara. Mifampitohy le afara dia voaraiko eto dia zaraiko ihany toy izy kely fotsiny izany. Fa nanofo le mbokatiny Nezara. Nahita sary olona lehibe izy. Rehefa taitra izy maraina dia tsy tadidiny le nofo. Dia niantso nomby asy rehetra teo an-tanàna izy, niantso n'olon-kendry. Tsisy nahay, tsisy nahay nanazava le nofony. Dia tezitra tamin'ny omby asy izy dia hoe ho aringana ny omby asy rehetra, ho aringana ny olon-kendry rehetra eto Babilôna. Dia ren'ny Daniel izay. Dia ozy Daniel hoe meo fotoana ozy izy. Dia hiteny amin'ny mpanjaka dia azavaiko amin'ny nofony, dia azavaiko amin'ny neviny. Dia nangataka tamin'Andriamanitra Daniel, dia nazavain'Andriamanitra tamin'le nofo. Rehefa tonga tany amin'ny Nebokadnezara izy dia nilazainy hoe ianao ozy ry mpanjaka dia nahita sary olona lehibe, lohany volamena, ny sandriny sy ny tratrany volafotsy, ny kibony sy ny fehany varahana, ary ny ranjony vy, ary ny tongony vy sy tanimanga. Dia nijery ianao izy mandrapilatsaka ny vato sy ny andahan-tanana ka namely ny tongotry ilay sary olona. Ireo fanjakana ireo raha jerena, fanjakana samy nanandevany zanak'Israely avokoa. Satria izao loha volamena dia fanjakana Babilôniana, ny tratra sy andra volafotsy dia fanjakana Mediana sy Persiana, fanjakana Grika le kibo sy fe varahana, ary fanjakana Romanina le vy le ranjo vy, ary le vy sy tanimanga dia fanjakana amin'ny andro farany le hotaria le lehilahy nota izay efa ho avy tsy ho ela. Dia namelo izy mandrapijerinao izy dia namelo le vato, namelo ny tongony. Tsika izao efa ao anatin'le andro le vy sy tanimanga fangaroaro. Efa akaiky izany le vato sy ny andahan-tanana. Io sy vato sy ny andahan-tanana io Jesosy. Ninona fanjakan'ny ota mangejy anao? Ninona fanjakan'ny fijangajangana mangejy anao? Ninona fanjakan'ny langa sy ny fitraka sy ny lolopo mangejy anao? Eto Jesosy androany manafaka anao.
eto Jesosy le vatso ny andahan-tanana manorotoro fanjakany nota ao anatinao ary Nebokadnezara rehefa nandrehan'izay afatra izay dia inona natao nanao sary olona lehibe izy lova volamena hatrany aladika hatrany an-tampon-doha mieritreritra i Nebokadnezara fa hanjaka mandrakizay ina koa ny fanjakany nota mangejanao mieritreritra fa hanjaka mandrapahafatinao eto Jesosy ary hoany manafaka anao eto Jesosy manambaranao amin'ny fahamarinana dia ho fantanao ny marina dia marina nafaka anao tsy mandefa olona afaka ianao tia Jesosy ho afaka ianao tia Jesosy ngotana izany fanjakana mangejanao izany fanjakany ny ota fanjakany lolopo fanjakany fijangajangana mamatipatitra anao mieritreritra fa tsy amelanao mihitsy Jesosy manapatapaka ny idiviany roany Jesosy manorotoro ny varavarana varahana androany Jesosy mandravina amin'ny kitaotaona androany ary ianao mila manaiky an'izay ianao mila manaiky ianao enjeran'le vatso ny andahan-tanana mila manaiky le dinamitan'Andriamanitra ianao anoritoro sy amotipotika fa ianao mila manaiky fotsiny afoko any ty fahotany ty fa ty mamatipatitra anao dia ho avy Jesosy ary izao koa mila tapaka tadipotra amin'izao tontolo izao ianao inona ny hevitry ny tadipotra io moa voalazany amin'ny Ezekela toko fa tsy haiko izy teo na 5 sa 4 tadipotra io dia mampifandray ny reniny amin'ny zanany dia izay fomba ny reniny fomba ny zanany izay zavatra ho an'ny reniny dia ho an'ny zanany izay fihetsika ataon'ny reniny dia fihetsika ataon'ny zanany dia izay toetra ataon'ny reniny dia ataon'ilay zanany ao an-kibo ianao raha vao mbola miray tadipotra amin'izao tontolo izao dia izay fomba n'izao tontolo izao no ataonao izay fihetsika izao tontolo izao no ataonao izay eritreritra izao tontolo izao sy fisainan'izao tontolo izao no fisainanao satria miray tadipotra aminao fa tapao-tany tenin'Andriamanitra io sabatra roa alely manapatapaka mba tsy ho fomba n'izao tontolo izao tsony ny fombanao fa mba fomba an'Andriamanitra rehefa tapahanao amin'izao tontolo izao dia apraiso amin'Andriamanitra nay tadipotra anao dia izay fomba an'Andriamanitra ny fombanao izay toetra an'Andriamanitra ny toetranao izay fiainan'Andriamanitra ny fiainanao dia aza vela ho tapaka tsony fifandraisanao amin'i Jesosy ary Jesosy avy eo efa latsaka le vato dia nenitombo izany hoe nenitombo lasa tendrombohitra hozy izy inona ny hevitry izany ny hevitry izany dia zao mety vato kely io ny totona tao fa nenitombo io izany hoe rehefa nenitombo izy lasa hitan'ny olona tendrombohitra izy izany tendrombohitra izany lasa hitan'ny olona eny aminao Jesosy tsy ianao le mamilava taloha fa ianao le fiainam-bavao amin'i Jesosy tsy ianao le mpangalatra taloha tsony fa ianao efa tena hoe miaina fainam-pahadiovanao amin'i Jesosy izay no afatra nampitondrain'i Jesosy ho anahy dia voninahitra any amin'ny avondritra ho an'Andriamanitra ary fiadanany ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Aleloia, amen.